Mpiara-mianatra namana, fifaliana no iarahanay aminao amin'izao sabata izao. Sabata mahafinaritra ny sabata androany satria sabata mbola tsy nilalovantsika teo amin'ny fiainana. Kanefa sabata izay hanomezan'Andriamanitra antsika tombontsoa indray, hiaraka handinika ny teniny mba hitondra hery, hitondra fanavaozana, hitondra fiainana ho antsika. Omina mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famondram-pon'Andriamanitra. Lesona fahatelo izay nampitondraina hoe fiainana sy fahafatesana no iarahany mianadahy miaraka aminao ka dia atolotra antsika rehetrarehetra ny arahaba. Milohan'ny iarahantsika mandinika ary dia andesika iaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitra, sotranao izay no ny fitiavanao anay ka nanomezanao izao fotoana izao indray iarahanay mianatra mandinika ny teninao. Fantatrao ny tsy fahatanterahanay, ny tsiramana vitanay teo anatrehanao, ko mangataka izay mba avelanao ny ilokay ary esorinao ny fahadisoanay. Ankehitriny ary raha iaraka hianatra ny lesona izay, dia mangataka kosa ny fanena masina mba harotsaka ao temponay ka hitarika anay ho amin'ny marina rehetra, ary izany fanahy izany ihany koa no hamadika ny teninao fanandramana hitany maso eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, ka hitondra soa fitahinao anay izao teninao izao. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ry mpiara-mianatra namana, mbola amin'ny bokin'ny Filipianina sy ny Kolosianina isika, ilay amin'ny hevitra kapoiny Kristy mampifandray ny lanitra sy ny tany. Fa androany dia araka ny lohateny teo hoe fiainana sy fahafatesana no dinihitsika. Misy anefa ny andinina izay natao tadiana andeha mba hoenontsika izay tsy anjery izay. Lesona fahatelo, fiainana sy fahafatesana. Tsy anjery fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Filipiana 1:1-20. Andininy tsoratra masina izay efa ambavatsika mandrakariva izany teny izany, ary efa mahazatra azy. Ny lohateny dia hoe fiainana sy fahafatesana. Tsy miara-dalana ireo, tsy miara-dalana ireo fa tena sasana samy manana azy. Fa indraindray nefa ny olona dia diso amin'ilay fomba fiteny rehefa misy fahoriana atrehanao, dia mampahery anao izy mahiriza fa fiainana daholo re zany. Nefa tsy izay mihitsy. Diso le izy nefa. Tena diso zany satria tena mifanohitra ny fiainana sy ny fahafatesana. Tsy no ariana niaraka tamin'ny fahafatesana ny fiainana. Tena marina zany, tsy zakantsika olombelona ny fahafatesana. Tsy natao amin'izany isika kanefa misy le izy. Dia ety am-piandohana ihany koa dia tiana sady laza amintsika fa zao nefa foy anefa ilay fiainana. Any amin'ny Salamo izy dia milaza fa 70 na 80 taona raha tahiny mateza. Zay le mahafoy azy raha oharina amin'ilay fahafatesana zany. Satria foy le izy dia io zany fotoana izay ararotontsika. Fotoana izay tokony hilofosantsika mafy indrindra mba amin'ny fanompona sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Zay nge zao antony izao zay zao antony iarahantsika mivandinika izao, mba hahatonga antsika hanararaotra ilay fotoana mbola omen'ny tompo antsika ho zaraintsika roa. Ny dinika hifanaovantsika amin'ity lesona fahatelo ity, ny voalohany dia hoe ho velona ao amin'i Kristy sa ho faty ao amin'i Kristy. Ny fizarana faharoa resantsika dia le hoe inona ny dikan'le hoe miaina ao amin'i Kristy. Io mba nabetsaka amin'ny Filipianina 2:2 ka manomboka Filipianina 2:1 ka manomboka amin'ny 9:7-7 ilay ho dinidinika. Andao mba ho vakitsika aloha andinio androany ifandamo izay menadahy ifampizara le izy hatreto ho vakiko manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20 dia izy nay mamaky ny 9:7 ka hatramin'ny 7 mba afantarantsika inona no lalak'izorantsika anaty ity dinika ifanaovantsika ity. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. 9:20. Fa fantatro fa ho tonga famonjena izany no ny fangatahanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy. Araka ny afatatry ny faniriko sy ny fanantenako fa tsy hahazo henatra aho na amin'inona na amin'inona fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva, dia ankehitriny koa no ankalazana Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.
fa Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana no azaoko tombony. Kanefa raha ny hovelona amin'ny nofo no avokaran'ny asako dia tsy hitako izay ho fidiko, fa sanganehana eo anelanenan'izy roa aho. Maniry hiala ho ao amin'i Kristy aho satria tsara lavitra izany. Kanefa kosa ny toetra amin'ny nofo no mahasoanaro kokoa. Ary satria mahatoky izany aho dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra ho azonareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny fononareo, mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravonareo amin'ny Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. 17 fa hany ataoko aoka ny fitondran-tenanareo mendrika filazantsara ny Kristy, mba handrenesako ny toetranareo na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga, fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona, fa amin'ireo dia mariky ny fahavererana izany, nefa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ino azy ihany fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady izany ianareo, ary hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Zay le andininy natao tinentsika androany. Misy zavatra maromaro resahana eo araka le zay vaky teny zay, fa andeha raisika vetrany eo amin'ny andininy 20. Alohan'izay nefa i Paoly dia nitanisa teo amin'ny fiainany ao amin'ny Korintianina 2 toko 1:10 manomboka amin'ny 7:20 dia nitanisa ireo zavatra nilalovany Paoly. Ny fahoriana betsaka izay nitanisain'ny Paoly tamin'ireo Korintianina, inavo ireo fahoriana, nitranotranomaizina izy, nokapohana izy, nokapohana tamin'ny hazo, notoram-bato, saika vaky sambo, niarany loza teny an-tanety, saika niarany loza tamin'ny jiolahy, tamin'ny tompon-tany, nitanisa izany Paoly. Saika nahita loza tamin'ny tao an-tanàna hozy izy, saika nahita loza tany an'efitra, saika nahita loza teny amin'ny ranomasina, saika nahita tamin'ny ralasanto koa, saika tratra ny anohanana, ny etaeta, ny atsika, niarany fitanjahana. Tia metraka fanontaniana hoe tena faly ve Paoly mitanisa an'izany zavatra izany? I Paoly raha nitanisa an'izany dia faly ihany izy. Kanefa tsy hoe faly izy noho izany fahoriana izany, fa ny nahafaly azy dia ny ampaherezana an'ireto le mpino vaovao reto. Ary tao anatin'izany dia zao hoe ny tena nahafaly azy zany dia zao hoe mbola eo ihany izy hiaraka amin'izy ireo isanandro isanandro, hiazy ireo zany, na dia zany raha zavatra izay niaretany, tsy hoe ny ampifantoka zany eo an-tsainy akory no antony tanisany an'izany ao an-tsain'ireto mpino reto zany, fa ny ahatonga azy ireo ahery, ahatonga azy ireo hitombo. Zao nefa zavatra lazainy amin'ny Korintianina 2 toko 1:10 ka ny 9:20 avy an-tanisa izy dia hoy izy hoe afa-tsy ireo zavatra ivelany. Izao le zany hoe zavatra ivelany, afa-tsy zany rehetrarehetra zany tany zany le fahoriana nazo azy. Dia hoy izy Paoly hoe afa-tsy zany rehetrarehetra zany dia mbola misy koa izay mahazo ahy isanandro. Dia ny fiahiana, ny fiangonana rehetra ny zavatra mitranga zany dia zao hoe nankalazaina teo amin'ny Paoly Kristy tamin'ny toe-jahatra rehetra nitranga teo aminy. Na dia nisy zany ny fahoriana nazo an'i Paoly, na dia nisy aza ny zavatsarotra nahazo azy, dia tao an-tsain'ny Paoly mandrakariva ny fiahiana, ny fiangonana. Ary izay le fiahiana ny fiangonana izay nahatonga hoe ary ankehitriny no ankalazaina any Kristy amin'ny tenako. Zava-dehibe zany izay zavatra izay ahoana le hoe ankalazaina eo amin'ny tenan'i Paoly Jesosy. Tahaka an'i Jesosy izay nahafoy zavatra rehetra mba hamonjena antsika, dia tahaka izany koa Paoly. Ny andany sy ny andany ny fotoana zany na ny fiainany sisa tahaka an'i Jesosy ihany koa
ho an'ny mpinamany. Zay indrindra zany no nahatonga ny Paoly ny teny hoe jerentsika am'le amadika kely fotsiny tsika ao amin'ny Timoty 2:3-4 manao hoe eny izay rehetra teo velona ny te-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Tahaka ny Jesosy zany i Paoly anakalazany na dia nenjehana azy izy dia Kristy foana no ankalazainy ao ambadiky ny zavatra rehetra izay niaretany. Tao anaty toe-javatra ity zany araka ny hitantsika dia na dia nisy fahoriana azy ary mpiara-mianatra namana isany nahazo an'i Paoly, na dia nisy fijaliana sy fisedrana azy dia tao an-tsain'i Paoly satria ina ny antony, satria reto mambrany fiangonana reto dia noraisiny ho toy ny zanany. Ohatra ny ahoana tokoa moa zany ray aman-dreny miahany zanany zany nefa ao anatina fahoriana. Ohatrantsika amin'izao fotoana izao ihany toko hoe na dia marary aza ohatra ny ray aman-dreny, ohatra zany izay ilay fahoriana iaretana dia mbola mieritreritra foana izy ilay zanany, na dia efa any amin'ny tokantranony any aza ny zanany dia ao an-tsainy foana, mihevitra azy ireny foana ny ray aman-dreny. Tahaka izany Paoly. Tahak'izay koa Paoly. Ary izay no nahatonga an'i Paoly nifikitra mandrakariva ary ao amin'ny 9:20 dia nilaza Paoly amin'ny 9:30 fa Kristy no antony hahavelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Zany isa isika rehetrarehetra dia fantatry nampahafantarin'i Paoly fa misy mandray anjara amin'ilay fifanandrinana lehibe eo amin'ny fanaovana tsara sy ny ratsy. Le ady hifanaovana amin'ny tsara sy ny ratsy. Izy io dia samy hiarana io daholo rehetrarehetra ary tsy vita izy io mandra-pahafatitsika. Misy ady, inona io ady atrehina io? Io ady atrehina io dia ady ara-panahy ady ara-panahy zany hoe tsy maintsy hiadiana amin'ny fiadiana ara-panahy ihany koa. Ao anatin'izay toe-javatra izay nefa inona ny fitaovana, inona ny assurance, inona zany ny antoka mba omena antsika ao anatin'izany ady izany satria tsy mora le ady. Ao amin'ny Efesianina Korintianina 2:9-7 izy dia mitanisa an'ilay fitaovana izay entina miady. Ary mafisina any amin'ny Efesianina 2:9-7 dia misy toy izao. Ndao vakiantsika aloha ny lesona pejy 220 amin'ny tapany 2 dia izao hoe ny hevitra na tsara na ratsy no fitaovam-piadiana ara-panahy mahafaty indrindra. Io zany hevitrao fa izao mampiasa fanakianana, famadiana, fanalambaraka, tahotra, faneren'ny namana ary fitaovana marobe mitovy amin'izany Satana izay tsy tokony ampiasain'ny kristianina mihitsy. Raha vao izay zany le hevitra manakiana, mamadika dia vahan'ny Satana izay. Fa izao kosa le fitaovana ara-panahy izay tokony ampiasaintsika dia ny fitiavana, ny famindrapo, ny fiadanana, ny fahalemem-panahy, ny faharipo, ny hatsaram-panahy, fahononam-po, ireo rehetra ireo no tokony ampiasaintsika. Ary ity ny tena zava-dehibe azahoantsika andreo fitaovandreo dia ny tenin'Andriamanitra. Efesianina 2:9-7 dia sabatra izy io, sabatra roa lela io tenin'Andriamanitra io izay afaka ampiasaina hiadiana tsara amin'ny ady ara-panahy izay ataontsika. Re mpiara-mianatra namana mampahery antsika ny tantara izay lalovan'ny apôstôly Paoly. Tanisa ireo fahoriana nahazo azy izy ary zavatra anankiray nefa dia hozy Paoly hoe ny tantarako an'izany ho anareo izy dia mba ahatonga anareo ahita famonjena, atakatra fa ankehitriny dia ankalazaina ao amin'ny tenako Kristy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Dia eo izy nilaza amin'izay manao hoe fa Kristy ary zany no antony hahavelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Izay zavatra izay nahatonga ny Paoly tsy maintsy nandray safidy. Ho an'ny Paoly zany dia misy safidy ary ho anao tsy maintsy misy safidy raisinao androany. Paoly dia nisy safidy. Inona ny fanapahan-kevitra andraisin'i Paoly rehefa sahantena izy manao hoe fa Kristy ny antony hahavelomako ary fahafatesana no azahoako tombony. Dia inona ilay safidy niraisin'i Paoly satria misalasala araka ny vaky teny vakiantsika hoe sanganehana ozy teo anilan'ilan'izy roa.
maniry hiala ho aiza moa ty Paoly hiala izy ina le elanelana nisy ala azy sanganiana anilanelana izy anankiroa ina le andaniny ina le ankilany na io hiala zany na hoe hiaraka na io hiala na hiaraka amin'ny Kristy zany hoe na hijanona izy zany io mety io faty zany na mbola anasony fiangonana zany hoe raha ohatra zany ka tena hoe raisina mitokana io andalan-teny io dia azontsika tsoahana hoe Paoly dia mampianatra fa zao raha vao maty sika dia miakatra any an-danitra zay le hoe hiala nefisy fahadisoana zay fa tsy zay nefany fa zao hoe raha rehefa tena jerentsika zany mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra zany any amin'ny toriteny 5:5 izy dia milaza hoe rehefa maty ny olona dia tsy mahalala na inona na inona ary ao amin'ny salamy 5:5 izy dia hoe tsy manana fahatsiarovana intsony zany ny olona anankiray rehefa maty zany hoe raha miala zany Paoly dia tsy dia zay hoe diso le anehoana azy hoe ho any amin'ny Kristy tsy izay fa ny hijanona ny mbola hiaraka amin'reto mpindreto ihany no fanirian'i Paoly. Zao le voalaza mantsy eo amin'ny 9:20 fa sanganena eo nilan'izy roa aho maniry hiala ka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Misy toerana zany tsy irian'i Paoly ialana ary misy toerana anankiray izay tian'i Paoly andehanana. Inona le ialana? Te hiala Paoly te hiala amin'ny fiainany nofo Paoly. Zay le hoe miala ho aiza moa Paoly hiala amin'ny nofo Paoly zany hiala amin'izao fiainany zao Paoly satria fantatra Paoly fa feno fahoriana ny fiainany eo anoloany ao fa kosa ny safidy izy ho ao amin'ny Kristy. Manao ahoana ny ao amin'ny Kristy? Tsara lavitra. Ry mpiara-mianatra namana tsapanao ve ny fahatsarany zany eo amin'i Jesosy? I Paoly dia santeny an'izany ka natoky Paoly fa na fiainana na fahafatesana dia ao amin'i Jesosy ny mahatsara. Zay natonga azy hoe Kristy ny antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Saintsaina nge raha totokoa moa ka ny maty anankiray ka tonga dia miakatra any an-danitra dia ahoana ny nahazo an'i Lazarosy? Fantatsika tsara ny tantara Lazarosy amin'ny filazantsara ny Jaona 1:10 fa namoaka ny Lazarosy tao amin'ny fasana Jesosy. Raha toka niakatra avy hatrany tany an-danitra moa Lazarosy dia alaivo sara an-tsaina nge ny fahadisom-panantenana nahazo an'i Lazarosy. Indro nisy anjely Lazarosy amin'io zany efa faly afaty an-danitra zao efa faly afaka ny fahoriana teny amin'ny tany dia indro nisy anjely laza tamin'ireo manao hoe Lazarosy miala tsiny indray rehefa miantso anao maiverina Jesosy miantso anao izy efa ao varavara-pasanao izy efa miantso anao. Ry mpiara-midinika namana tsy izay no tiany Paoly lazainy fa ny tiany Paoly lazainy i Paoly dia nampianatra fa na izy aza dia miandry le fanantenana fitsanganana amin'ny maty. Ka le fialan'ny Paoly amin'izao fiainana miaraka amin'ny Kristy zany dia midika hoe fiarahan'ny Paoly na amin'ny fahoriana na amin'ny fahafatesana miaraka amin'ny Jesosy mba hatratrarany ilay fitsanganana amin'ny maty. Ho an'ny Paoly zany velo izy miaraka amin'ny Kristy ka na maty aza izy dia tombony ho azy satria fantany fahoriana n'ilay fotoana fahatesany toy indray mpimaso ka miratra amin'ny masony amin'ny fotoana io dia ny tanan'i Kristy efa mitantana azy makany amin'ilay mandrakizay no entany. Ary zay le zavatra lazain'i Paoly hoe aleoko izy miala fa tsara lavitra ny ao amin'i Jesosy. Ao amin'ny taridalana ihany ao amin'ny pejy 7:20 dia milaza toy izao izy amin'ny ambany eo. Ny fialan'ny Paoly amin'izao fiainana izao mba hiaraka amin'ny Kristy dia midika ho fiarahana aminy ao anatin'ny fahoriana sy ny fahafatesana mba hatrarany ny fitsanganana maty araka ilay efa nambaranao teo. Azo antoka zany fa zao hoe ny fahafantaran'ny Paoly fa raha ekipy ao amin'ny fahafatesana ny masony dia ahita an'i Jesosy izy izay hitondra azy. Moa ve tahaka izany koa izaho sy ianao amin'izao fotoana izao afaka mahatoky ve tahaka ny Paoly? Afaka misafidy ve tahaka ny Paoly hoe raha ekipy ireny masoko amin'izao ora sy fotoana izao ka hiratra indray? Ny atahorana mantsy sanatria tsy hiratra fa raha mihiratra moa zany mihiratra foa ho avy fotoana hiratana fa hoe ho amin'ny fahitana an'i Jesosy ve le ho avy eny amin'ireo lanitra sa ho amin'ny
fandringanana. Ry mpiara-mianatra namana, ny fizarana voalohantsika dia nameraka fanontaniana hoe ho velona ho an'i Kristy sa ho faty ho an'i Kristy. Paoly dia nisafidy fa Kristy ny antony havelomako. Raha izy koa izay fanapaka-hevitry Paoly izay amin'izao fahavelomantsika izao, ry mpiara-mianatra namana, dia hiveloma, ataovy Kristy mihitsy ny antony havelomanao. Ka raha sanatria tonga ny fahafatesana dia tombony. Inona le tombony? Tsy ianao le maty akory ny tombony. Fa le tombony dia izao mahazo antoka ianao. Fa rehefa tonga ny fitsanganana amin'ny maty, dia izay le fa Kristy ny antony havelomako. Ka raha mipetraka hoe ho velona sa amin'ny Kristy sa ho faty, dia ny Paoly no namaly azy. Kristy ny antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Fa andeha ho toizantsika ilay vakiteny, ilay taritalesilesitsika, inona ny hoe miaina ao amin'ny Kristy. Zao mantsy ny voalazan'ny Paoly amin'ny 7:20 amin'ilay Filipiana 1. Fa ny ainy ataoko, aoka ny fitondran-tenanareo miendrika ny filazantsarany Kristy, mba handrenesaka ny toetrareo na ho tonga ka ho ahitanareo na tsy tonga. Fa maharitra ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-mezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Misy taridalana napetraka Paoly eto hoe ohatra ny ahoana andray zany zany zavatra zany, satria anisan'ny loha hevitra manan-danja ao amin'ny soratra masina ny vavaka farana izay nataon'i Jesosy tao an'ny mpianatra. Iny moa hivavaka io? Ny hoe ray eo mba ho iray izy ireo, mba ho iray tahaka antsika iray. Zay nataon'i Jesosy hoe ray eo, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo, izay nomenao mba hahita ny voninahitro nomenao ahy. Dia ny vavaka Jesosy mba ho iray ihany izy, tahaka ny maha iray antsika. Inona re? Inona ny tena hoe tiany Paoly hatongavana le hoe aoka ny fitondran-tenanareo miendrika ny filazantsara, satria izay le hoe miaina ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny lesona ihany, ao amin'ny taridalana ihany no maliko an'izay fanontaniana izay. Dia raha antsika mamaky eo amin'ny paragrafy faharoa eo hoe ny teny Grika ozy izy ao amin'ny Filipiana 1:7 izay nadika hoe aoka ny fitondran-tenanareo mendrika, dia nadika neto moa izany amin'ny teny Grika hoe paleoteomai, izany hoe miaina toy ny olom-pirenena. Dia tsy olom-pirenena fanjakana eto tany fa olom-pirenena ao fanjakan'ny lanitra. Izany hoe manorotsorotra tsara izany ny atao hoe zanaky ny ray any an-danitra sy vahoaka ao fanjakany io toriteny izay nataon'i Jesosy io. Fanontaniana tiako mametra-resana hoe mety azo atao ve zany hoe sady olom-pirenen'ny tany no olom-pirenen'ny lanitra? Azo atao izay, satria isika nge rehefa nitoriteny Jesosy teo an-tendrombohitra dia hoe sambatra ny malahelo am-panahy, sambatra marobe ireo toetra tiany ananantsika izany. Ny antony ireny nge dia ny eto an-tany olom-pirenena tsara vanina eto an-tany izany, ary iny no manolokolo antsika ho any amin'ny lanitra. Raha vao tsy manana izay toetra izay tsika dia tsy ho tody any amin'ilay lanitra. Izany hoe isika olom-pirenena eto an-tany izany dia efa tokony hiainana ilay hoe olom-pirenen'ny lanitra ihany koa. Ka raha jerena zany ry mpiara-mianatra namana isan'ilay tenin'ny Paoly amin'ny 7:20 dia famposihana asy anao io. Hoe aoka ny fitondran-tenanareo ho miendrika ny filazantsarany Kristy. Izany hoe raha izay zany zavatra rano nahatsikaritra zany Paoly fa indraindray misy fitondran-tenako tsy miendrika ny filazantsarany Kristy, ary zava-doza io mpiara-mianatra namana. Ary izay ny fanentanana apetraka Paoly, mampirisika ny Filipiana ny Paoly, dia mampirisika antsika rehetra ihany koa izy mba hanana izay toetra miendrika ny olom-pirenen'ny lanitra izay iriko mba ho izaho sy ianao io. Satria ozy ny ao amin'ny Filipiana 2:20 fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, any no andrasantsika mpamonjy. Dia soa ihany fa Jesosy ihany nge nanome antsika ilay endrika ilay toetry ny olom-pirenen'ny lanitra. Ohatra ny ahoana avy ilay toetra ny olom-pirenen'ny lanitra? Izy Jesosy hoe olona malahelo am-panahy, malemy fanahy, noana sy mangetaheta fahamarina moa hoe noana tenin'Andriamanitra isika isan'andro. Fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, miantra, madio am-po, mampiavana. Rehefa misy ve ny fifandirana na misy
tsy vitovikevitra mova isika ilay mandranitra ady sa mampiavana ary ela eloka nanao ratsy ahy ianao avelako ve ny elokao tia ny fahavalony misaotra ary manao ny marina tia famindra-poa manaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Ry mpiara-mianatra namana andao tombana fanandramana antsika tsy moro zany kanefa zay ny fanentanana toy ny apôstôly Paoly. Aoka ho miendrika ny filazantsara ny fitondran-tenanareo. Dia inona no resahany ato? Ozy hoe maharitra amin'ny fanahy iray ianareo. Firaisan-kina zany miray fo miara-miezaka ampandroso ny filazantsara. Fa inona zavatra misy kay? Fa inona ny olana? Fantatsika tsara fa Satana dia manao ny fomba rehetra ampisara-bazana ny fiangonana. Kanefa tadio tsara fa mahafaty ny fisaratsarahana. Averintsika foana eto amin'ny fandaharantsika eto fa hoe zay mitambatra vato. Fanontaniana kely anitika hoe voalaza teo ilay toetra ny lanitra, toetra tokony ananantsika. Fa sao dia azo resahana koa ny hoe ina koa zany mety tsy hahatanteraka an'izay toetra izay. Le fisarahana teo antony mahatonga le fisarahana zany, fisaraham-bazana. Ny antony mahatonga le fisaratsarahana dia le tsy manatanteraka le tenin'ny Paoly. Le hoe maharitra amin'ny fanahy iray. Zay. Faharoa, tsy tanteraka le hoe miray fo. Tsy tanteraka le hoe miray fo miara-miezaka. Misy asa ampanaovina antsika ne tokony tahaka ny toko-telo mamasan'andro. Misy afatra toroitsika. Misy firaisam-po tokony atao ary misy fiaraha-miezaka tokony andrafetana an'ilay famotanan'ilay asa. Raha vao tsy vitantsika io dia miditra ilay fahavalo. Dia tafasaraka ary zay ny zavatra lazain'ny Paoly eto hoe mba tsy hahatonga ilay fahavalo tafiditra dia arafeto tsara ilay toko-telo mamasan'andro io. Inona avy ilay toko-telo mamasan'andro io averina kely? Inona ny voalohany? Nihiraka ny filazantsara. Inona ny faharoa? Firaisapo, firaisan-kina zany, dia miara-miezaka. Zay. Satria na hito le afatra toriana zany ka raha ohatra tsy miray fo dia tsy miara-miezaka. Dia tsy miara-miezaka dia tsy tody amin'ilay tanjona. Ry mpiara-mianatra namana, tsara nefa ny mampahirantsika fa ilay fahavalo Satana dia efa resy. Efa resy. Ary tsy manam-pahefana mpitsahatra ny fandrosoan'ny asan'Andriamanitra velively Satana. Tsy manam-pahefana amin'izany fa ny antony tsy mampandroso ny asan'Andriamanitra satria tsy mitondra tena araka ny mendrika ny filazantsara. Fa Satana tsy manana fahefana ampitsahatra ny fandrosoan'ny fahamarinan'Andriamanitra. Kanefa ny atrehana izany zavatra izany anefa tena mampatsiahy ihany nefa Paoly na izany tsy izany aza. Amin'ny filazantsara Matia 10:7-8, amin'ny asan'ny apôstôly 4:1-4, amin'ny Romana 9:7-7, amin'ny Timoty 2:1-2. Inona zavatra lazain'ny Paoly eo? Misy ina ozy Paoly? Misy ina zavatra sedrainao ao? Misy fahoriana. Misy hazo fijaliana lanjaina. Misy fanenjehana. Misy zavatra maro iaretana zany. Tiany Paoly resahana zany dia zao. Radio ry mpiara-mianatra namana fa sarotra ny fiainana. Eto amin'ity tontolo lavo ity mantsy ny mbola misy antsika. Na dia ho an'izay iverintsika ho tsara indrindra aza dia hiara-ny fahoriana io daholo. Taka Joba ohatra. Manao moa Joba? Inona zavatra nitranga tamin'ny Joba? Tonga teo amin'ny daholo ny fahoriana rehetra. Ahoana aloha ny filazan'Andriamanitra ny Joba? Olona maro tsisy tahaka ny Joba ozy izy eny ambony tany mahitsy sy marina. Sady matahotra n'Andriamanitra ka ny fady ny ratsy. Inona efa nahazo any Joba? Tao anatin'iray alina monja dia namely azy sy ny ankohonany ny loza. Tinambara zany dia izao Paoly dia milaza amintsika ary daridala eto am-pilatana antsika dia hoe dadio ry namana isany fa ny fiainantsika eto amin'ity tany ity dia toy ny miaina eo amorotevana. Efa samy teo amorotevana angambontsika rehetra sambany ohatra ny ahoana zany tevana izany. Ile hoe tsy ry mahafanina ny anjera mahafaty hoy ny ohabolana malagasy.
tony eo amin'ny fiainantsika tony eo amorotevana ka tsy fantatra velively roviny ianao no mienjera ao kanefa ianao tsy maintsy miatrika an'io fiainanao amorotevana io tsy maintsy eo ianao karaha izany ihany ny fantehany de ozy Paoly aleo ihany miaritra fahoriana noho ny amin'ny Kristy satria azo ny antoka fa Kristy ny antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombo zany hoe ilaitsika zany ny firaisankina ny mpiara-mianatra namana miatrany toe-javatra. Tia ndray fanantenana sy fampahirezana foy ao anatin'izay fizarana izay no amin'ny hoe ina ozy izy fanantenana sy fahirezana tokony ananantsika zany maha kristianina atsika eo anivon'izay fahoriana izay manjo atsika. Mety samy manana ny azy, mety tsy ho tahaka ny an'i Paoly aza no iaretana satria arakaraky ny finoana ihany koa ny fatra ny zavatra mety ho zaka hoe Andriamanitra tsy hamela antsika fakapana zay tsy ho zaka fa zay zakantsika dia fampahirezana zany ao anatin'izay hoe manokana dia hoe na dia misy an'izany zavatra fahoriana izany ary izay atrehana dia ny ao ambadika izay dia misy fiainana mandrakizay izay andrandraina ary fandresena aorian'ny fiaretana. Ny olona anankiray zany rehefa miaritra, ny olona anankiray rehefa maharitra ihany koa dia mahazo fandresena. Izy fandresena dia ny fandresena ny fahafatesana araka ilay voalaza teo ny fahafatesana no azahoako tombony. Raha sanatria zany ka misy izay fahafatesana izay fa zao hoe Kristy ny antony havelomako ankehitriny amin'izao fotoan'izao zany. Ny mpiara-mianatra namana tapotra ny fotoanantsika isaorana ianao nanaraka an'izany hatramin'ny farany ny 9:20 sy ny 9:30 no amaranana izao dinika fanaovantsika izao. Misaotra ny namako ato niaraka ny fampizara ny fampahery sika Kristy tokony no antony havelomana ary ny fahafatesana no azona tombony dia hoy izy Paoly amin'ny 9:20 fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy nihino azy ihany fa niara-pahoriana koa noho ny aminy dia manana izany ady zany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa atoamiko ihany ankehitriny mitoy ny ady. Fa na dia mitoy aza ny ady fanapa-kevitra andraisin'ny Paoly no raisiko. Raisinao ve? Raisika ve? Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Hivavaka isika ho famaranantsika izao fotoana izao misaotra anao nahatra hatramin'ny farany andeha hivavaka isika mangataka namako ato ampiraitsika amin'ny vavaka farany. Ray malalo, saotra noho ny fitiavanao, saotra noho ny famindraponao taminay. Mbola afaka niara-nianatra ny teninao teto indray izay tamin'ity marana ity. Angataka Tompo, ny fanainao masina ny ampitoetra izany mandrakariva ty amponay. Azonay manana fanantenana na dia misy ny zava-tsarotra izay mety manahirana, mety misy ny fahoriana izay heretanay dia atsapanay fa eo aminay ianao satria ianao ny antony havelomanay. Ary sanatria ka misy ihany koa ny fahafatesana dia mba ho tombony izany satria rehefa ho avy ianao Jesosy dia ahita sy hoentinao any aminao zahay. Ampioreny mandrakariva tanatinay zany finoana izany mba hampatanjaka anay sy hahatonga anay hijoro amin'ny fanarananao. Dia mitahiny mpanaraka ny fandarana rehetra fiadananao ane ho amin'izy ireo sy ny tokantranony, ho aminay tsiraray avy ihany koa. Fatonona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mandra-pianao tolo tompoko.